Vaovao hafa kosa indray nanolotra fitaovana entina isorohana amin'ny fampitsimbola sy ny fampitsimbola amin'ny asa fampiororona ny Komeza izay manana solotena mamita iraka eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tsy maintsy mila teknisianina mahafehy ireo fitaovana ireo anefa isika mba ahafahana mampiasa izany araka ny tokony misy. Manohana ny Madagasikara amin'ny ady atao amin'ny fampitsimbola sy famatsimbola amin'ny asa fampiororona ny Komeza amin'izao fotoana izao dia misy ny délégation natarian'ny secrétaire général misy ity mandalo eto amintsika. Entina namafisana ny ady amin'ny fampitsimbola sy famatsimbola amin'ny asa fampiororona nanome fampitaovana ny samifina ny Komeza. Fampitaovana izay mitetina ray hetsy sy $, ary ahitana groupe électrogène, ordinateur à télépoluisa, serveur, caméra de surveillance, détecteur d'incendie ary logiciel ahafahana mikirakira ny antota taratasy momba ny fampitsimbola sy famatsimbola amin'ny asa fampiororona. Ny hoe fanadihadiana mikasika ny famatsimbola asa fampiororona dia efa nisy ny nataon'ny samifina fanadihadiana ny arahany tamin'ny mpitandron'ny filaminana. Tsy afaka ny anome ohatra satria raha saripady indrindrandrindra raha vao resaka fanangonam-baovao sy fanamarinam-baovao indrindra fa mbola isy fanadihadiana, isy fanenjehan'ny fitsarana aoriana ka ny eto an'ivo samifina zany tsy afaka hiditra amina tsipriantsika fa ny azo inona aminareo dia fivezivezena azo tenena aminareo zany fivezivezena olona avy amin'ny faritra manodidina antsika miditra eto amintsika ary ahahina ho ambadik'izay dia isina famatsimbola asa fampiororona. Zay ngamba no azoko ampitaina. Ny vola izay mihodina eo amin'ny famatsimbola dia ny hoe atotanisa hoe ohatrinona totaly beny tsy mbola nanao fanadihadiana amin'izay tsika fa ny azoko tenena aminareo raha ataoko hoe raha famatsimbola manodidina ny andramena zany dia tafiditra amina tapitrisany maro ary eo zany no isan'ny tranga hita tato ato. Manomboka rahampitsy kosa dia isy ny fampiofanana ireo teknisiana malagasy amin'ny fampiasana ireo fitaovana ary fomba ireo.